Tafaraka indray isika ato anatin'ny fandaharana olom-pirenena ao atolotry ny seni. Lohahevitra vaovao no entina aminao ato anatin'ny fandaharana androany. Ny endrim-piarahamiasa eo amin'ny seni sy ny antoko politika. Andao ary araka aminay hatramin'ny farany. Misehatra fototra ary lohalaharana amin'ny raharaham-pifidianana ny antoko politika. Mazava ny antoko sy ny seni dia ny fikarakarana fifidianana izay fanandrinan'ny kandidà na koa antoko politika mpirotsaka hofidiana. Ny tena antoko sy ny antoko politika ihany koa dia ny manao izay fomba hahatrarany ny seham-panapa-kevitra ilainy hampiarany ny vinam-piarahamonina voiziny. Tsy maintsy manaja ny lalàna hatranintsika. Dia samy manana efa manana ny andraikany izany io, ohatra fotsiny hoe ny antoko politika ankoatran'ilay hoe ninona karazam-pifidianana izay mitranga dia mandray anjara izy na tsy mandray anjara izy. Zoany izany raha ny tokony ho izy dia mandray anjara izy aloha. Fa ao anatin'izay fandraisana anjara an'izay tsy hoe ny lalàna amin'ny feny antoko politika fotsiny no miteny izany na ny lalàna amin'ny feny fifidianana fotsiny no miteny izany na ny lalam-pandroenana fotsiny no miteny izany, fa ny mahatoko politika ny antoko politika mihitsy no maniraka azy hirotsaka ao anatin'izay fifidianana izay, hisehatra ao anatin'izay fifidianana izay mba hahafahany mahazo ny toerana tokony anatotosany ny vinam-piarahamonina voiziny. Dia amin'ny alalan'ny fifidianana ihany no tokony ahafahana mitondra an'izay dia rehefa mitentsika hoe amin'ny alalan'ny fifidianana dia eo zany no mipetraka dia hoe dia ny seni no mikarakara an'izay fifidianana izay. Lafiny maro anatin'ny zotra-pifidianana no ananany antoko politika fifandraisana amin'ny seni sady zon'izy ireo no mitaky ny adidy aman'andraikitra ihany koa ireo sehatra misokatra ho an'ny antoko politika amin'ny dingana samihafa lalovan'ny zotra-pifidianana. Ohatra amin'izany ireto tanisaina manaraka ireto. Amin'ireo asa tanterahany seni dia misy hatrany ny dinika sy fakakevitra, hiainona ny etaeta na koa soso-kevitra fanatsarana ny fomba fiasa, sehatra anasana ireo antoko politika. Nandritra ny fotoana fandrafetana ny lisitry ny mpifidy dia afaka nanara-maso ny fandrosoan'ny asan'ny seni ireo antoko politika. Nanomboka taty amin'ny sehatra nasionaly ary ny fokontany dia nalalaka ny fahafahan'izy ireo niditra nijery ny asan'ny komity ifotony mpanisa mpifidy. Ny fitsirihana ny rindram-baiko ny kirakirana ny fanisanan'ny mpifidy ihany koa dia nanaovana antso avo ho an'ireo antoko politika liana amin'izany. Namaly ny antso tamin'izany ary efa naneho ampahana tatitra ireo mpitsirika araka ny efa nampitain'ny seni tamin'ny fampalalam-baovao. Mandritra ny fifidianana dia maro ireo sehatra azon'ny antoko politika iarahana miasa amin'ny seni toy ny fanaraha-maso ny firindran'ny latsabato amin'ny alalan'ireo delegen'ny kandidà. Eo ihany koa ny fijoroan'ilay rafitra tsy maharitra eto anivon'ny seni izay anasana ireo antoko politika na kandidà mahaleo teny raha vao mivoaka ny didim-panjakana manaiky an'ny mpifidy mba hanondro ny solo-tenan'izy ireo eo anivon'ny seni mandritra ny fotoam-pifidianana. Tsy ny firaisamonim-pirenena ihany na ny tontolon'ny fikirakirana ny ainy vakijery ihany fa ny antoko politika koa dia anisan'ny antson'ny seni rehefa misy dinika ifanaovana amin'ireny cadre de concertation reny, amin'ireny dialogue reny sy ny sisa. Rehefa misy fitsirihana atao audit le tianao tenenina eto, misokatra ny seni ary fantatritsika tsara fa ny auditeur antsika zao dia tsy hoe avy any amin'ny firaisamonim-pirenena rery raha ny auditeur malagasy le mpanao fitsirihana zany, fa avy any amin'ny antoko politika koa ary fatapoko fatam-pirenena zany fa tsy hoe afepenina. Ary na dia efa vita ara ny asa nataon'ireo mpanao fitsirihana ireo dia tsara ny ahafantarany maro ny asan'ny fanarahana ny vita, fa misy tsy ny fanarahana nefa nangatahan'izy ireo atao dia nitarina hoe tsy olana fa manampy ny seni ny fitsirihana ataonareo satria ny seni nge tsy mandray ny ataontsika hoe fanamariana avy amin'ireny olon'ireny hoe tsikere fa mandray hoe fanampiana. Raha misy manome fanamariana, raha misy mitsikera dia ny seni mandray an'izy ireny toy ny fanampiana satria tsy voatery ho hitanao eo am-perinasa avokoa ny fanatsarana tokony atao, fa misy olona tsy miaraka aminao eo fa avy any ambadika izy no mijery ary mahita fa tokony ho atsaraina ny zavatra. Dia izany zany maneho an'le hoe misokatra amin'ny lafiny rehetra mihitsy ny seni mba hisian'le hoe miasa ao anaty fangaraharaana ary miasa tsy manavaka. Na eo aza izany fiaraha-miasa mipetraka eo amin'ny seni sy ny antoko politika izany, ny seni dia mametraka ao ambony ny tsy fiandaniana amina firihana politika na amin'ny kandidà iray. Manaja hatrany ny soatoavina mibaiko azy dia ny fahaleovantena izany. Izay no mamarana ny fandaharantsika androany. Mankasitraka anao tsy misaraka aminay isaky ny talata sy ny alakamisy amin'ny ora toy izao. Mandrapitafa indray tompoko lahy sy tompoko vavy.